Diako malala ho ny tompo ho aminareo ane ny fahasoavany Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Meteza ho zanaka Hendry. Meteza ho zanaka Hendry. Zany indray ry havana no lohahevitra misongadina amin'ity mofinainantsika anio ity ao amin'ny bokin'ny Ohabolana toko faha 420 ny andininy faha 720 hatramin'ny faha 820. Meteza ho zanaka Hendry. Maka ny toeran'ny ray eto i fahendrena izay mananatra ny zanany. Toy ny fananatry ny ray ny zanany tokoa mantsy no fampitana ny fahendrena araka izay hitantsika eto. Fahendrena izay iainana sy ankatoavina amin'ny fahatahorana an'Andriamanitra, fahatahorana ny mpanjaka, ny mpitondra. Hoy ny andininy faha 120 hoe Anaka, matahora ny Jehovah sy ny mpanjaka. Fa zany fahendrena zany ihany koa dia fahendrena ampiarana ny fahamarinana. Fahendrena izay amadiana ny rariny ho tonga marina, iainana amin'ny fiainana andavanandro ny tena fitsarana marina tokoa. Tsy sanatrin' izany anao toy ny ratsy fanahy. Ratsy fanahy izay lazaina betsaka eto amin'ity toko faha 120 ity, manomboka any amin'ny andininy voalohany hatramin'ny farany dia miresaka sy miventy mandrakarivo zany ratsy fanahy zany. Hitantsika misongadinao fa tsy azo ianarana ny ratsy fanahy, tsy azo ifaninanana ny ratsy fanahy, tsy azo enjehina koa aza ny ratsy fanahy raha hiteraka fahotana vaovao ho an'ny zanaka Hendry zany. Eto dia ambarany fahendrena fa ny ratsy fanahy dia tsy tokony hovaliana ratsy, satria tsy anjaran'ny zanaka Hendry ny mamaly ratsy. Ny ratsy fanahy dia tsy tokony hitezerana akory aza, satria ndrao ho tafaroboka amin'ny fahotana hafa indray ny zanaka Hendry. Ambarany soratra masina fa ireo ratsy fanahy ireo dia tsy manana ny hoaviny. Raha ambara zany amin'ny fomba fiteny hafa dia ny hoe aza manenjika ny ratsy fanahy, aza lany andro manenjika ny ratsy fanahy sy ny ataon'izy ireny, fa ho fatiny ny ataony eo ihany izy. Tsy anjarantsika zany, fa ny anjarantsika kosa dia ny miaino ny antson'ny fahendrena, ka anao izay ahatonga antsika iaina amin'ny zanaka Hendry, zanaka tandalana, zanaka izay feno fankatoavana sy mpanaraka ny sitrapon'Andriamanitra. Araka izay nambara teo dia tsy azo ataontsika ny mamaly ny faharatsiana amin'ny faharatsiana, fa ny bokin'ny Ohabolana dia tena mampianatra antsika hanalavitra an'izany. Mihoatra mihitsy ny ambaran'ny loi de talion izay ambaran'ny bokin'ny Exodosy hoe ny maso solon'ny maso, ny nify solon'ny nify, ny aina solon'ny aina. Ary toa efa hitantsika mitarika sahady any amin'ilay fampianaran'i Jesosy Kristy any amin'ny Matthieu toko faha 5 zany, izay nitenenany fa izaho kosa milaza aminareo hoe
raha misy mamely ny takolakao ankavanana dia omeo azy koa ny ankavia. Raha misy maka ny lambanao, ny akanjonao, omeo azy koa ny fitafianao. Zany no atao atanteraka ny teny soratra masina manao hoe aza mamaly ratsy amin'ny ratsy fa valio amin'ny soa ny ratsy. Zany raha teo no fiainan'ny zanaka Hendry. Tao manimino ny zanaky ny fiangonana, isika kristianina, hiaina zany fahendrena izany ary hibanjina ny Jesosy Kristy mandrakariva izay nanana izany fanahy ny famaliana soa izany. Asa ratsaroantsika Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana, nasiany olona ratsy, nokapohiny, nolefoniny, nofantsihiny, nasiana tehimaina, nosatroana tsilo, saingy novaliany soa zany ka nalatsa ny rano amonjena ny olona rehetra. Iny amonjena na dia izay nandefina azy. Ampianarina an'izany mino rehetra hiaina ny fiainam-pahendrena marina, ny fahamarinana marina ary indrindra ny fahatahorana an'Andriamanitra. Ndao ary havako, antson'ny boky Ohabolana antsika hiaina ny mahazanaka Hendry antsika marina dia zanaky ny filazany tsara, zanaky ny famonjena. Deo n'Andriamanitra ireriany ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika ry havako. Andriamanitra rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ilay efa ty izao tontolo izao hatramin'ny voalohany ka nanolotra ny tenanao ho avitra isolo anay. Nosotranao izay nandray izany teny anatry ny fahendrena ho anay izay mino hanalavitra ny ara-tsi-panahy fa hiaina ny mahazanaka ao Andriamanitra anay. Dia amin'ny tenin'ity izay dia mahatsiaro ambavaka manokana ireo izay miaina ao anaty fifankahalana sy fifandrafiana amin'ny endriny maro samihafa, na ao anivon'ny ankohonana, na ao anivon'ny fiarahamonina, ao anivon'ny fiangonana, na ao anivon'ny firenena sy izao tontolo izao mihitsy aza. Ianao ilay Andriamanitra ny fiadanana ane, ampitony sy ampanjaka ny fiadananao eto amin'izao tontolo izao. Dia amin'ny anaranao Jesosy nanaovanay sy angatanay izany vavaka izany. Amen.